ny antikanany reny aloha dia mipetraka satria miasa isia dia tsara ary zanatsara zany dia maray aman-dreny amin'ny hafatra izy amin'ny maray aman-dreny azy satria iny be eto amin'ny tany sy ny firenena izy ary manana andraikitra amin'izay fanomezana lesona ho an'ny izay rehetra ekafany zay ka ho anay reny dia kelyn'olokendry tena mpanajana ary lesona alefany amin'ilay fitenenana malagasy hoe atsipy mitady tandrok'onomby ary alefany teny ho an'ny mpony malala. Mety sanatria hoe mbola isy ny betizy ataon'ny olona raha ohatra hoe reny ny zavatra efa navoakan'ny CC reny nefa teny nambarany ny filohan'ny CC tompony mikasika indrindra no hoe ny hevitry ny atao hoe famarinana ny atao hoe vahoaka malagasy any. Ny atao hoe vahoaka malagasy dia aminay dia tsy azo tsinotsiniavina ao anatin'ny fifidianana na mantarana ny tena hoe vahoaka malagasy ary raha ohatra ka sanatria vava ka mbola misy mieritreritra mini ka tsy henon'ireny tena olon-dehibe reny dia ho anay zany dia mety azo lazaina hoe fafotana mafata eto amin'ny tany sy ny firenena satria mini manao tsisy dikany vahoaka malagasy ny olona mieritreritra mbola eritreritra ny anakorotana raha efa mivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny voka-pifidianana ary efa mipetraka zany zao ary efa hita zany ny filoha malagasy rehetra ka ho anay zany raha mbola mieritreritra ny anakorotana dia efa zavatra hafa mihitsy zany ary milohanay trano farany mikasika amin'ny mpiara-miasa amin'ny filoha zany zay be no mijabotra indray dia maro ireo mihazakazaka mieritreritra sy mitady ny sezany fotsiny dia minisy matoky zay fa mahay manavaka ny tsiparifary président Rajoelina satria izy dia olona niomana nandritra ny efa taona ka minisy matoky fa reo olona zay miaraka tamina atao hoe namola volo izany atao hoe velorano zany dia minisy matoky zay satria mety misy olona ho avy mety hanao blocage mety hanao fingapingana mety hanao mihitsy zay tsy afaka natanterahana ny velorano filohan'ny Rajoelina dia misy matoky zay fa tsy ekena tsony ny loatra eny ary mino zay fa olona tena vonona ary efa niaraka tamin'ny filohan'ny Rajoelina ary efa olona volavola miara itatana amin'ny filohan'ny Rajoelina indrindra anatanteraka zany atao hoe velorano ho an'ny malagasy.